Hitanareo raha matsikaritra nareo a rehefa le fitoriana momba ny hoe tianao Jesosy miteny amiko fanahy fa mahazo visa any Amerika hono ianao destiné any varatra masina azahoana osotry ny fanambadiana rehefa zany zavatra zany a tsy de mampaninona ny olona rehefa le hoe samy tahin'Andriamanitra tsika samy reny tsy de mampaninona le olona rehefa le kristianina ohatran'ireny nareo rehefa le kristianina le mijanona neutre nareo amin'ny zavatra rehetra rehetra de tsy problème ny olona zay rehefa kristianina nareo hoe rehefa misy zavatra tokony hoe se positionnavana de tsy mijoro nareo fa hoe za neutre mety be amin'ny olona reny tena reny kristianina reny zany ny tian'ny olona fa rehefa kristianina anao ka manomboka mijoro hoe zavatra ohatry zao a tsy mety tsy araka ny filoko ny olona tsy afaka forcer anao anaraka ny filonao fa ianao fotsiny amin'ny maha olana anao de afaka manana ny point de vue anao sy ny position anao ianao de rehefa mijoro amin'iny filonao iny ianao a de iny ianao a no miperturbe olona indrindrany de be amin'ny kristianina tsy te hijoro amin'iny satria mety hoe tsy te ho very namana mety hoe tsy te ho considéren'ny olona hoe extrémiste aloha ty ahenako fa sady mitabataba be mety hoe tsy te ho considéren'ny olona hoe tersaina de tsy mijoro izy akako ohatra anankiray fotsiny nareo ohatra za zao ao ampiasana tsisy tsy mahafantatra anao hoe kristianina satria raha ohatra mihevona zao de misy mpiara-miasa aminay musulman de miteny zareo amin'ny dolasy ohatra zany amin'iny fomba ny zareo ohatra zao hoe alohan'ny isakafo samy continue zay de rehefa isakafo de hozy le mpiara-miasa aminay hoe Vanessa tapady bismillah de za rehefa amin'ireny fotoana ohatr'ireny a de tena miteny mihitsy hoe za tsy mino any alahy tena teneniko anazy mihitsy hoe tsy manakana amin'ny mahampinamana atsika sy amin'ny mampiara-miasa atsika ny finoantsika samy hafa fa za tsy mino any alahy misy mpiara-miasa aminay ohatra hoe miresaka eo zany zay de miresaka eo de za tianao an'izao tianao ohatr'izao tsisy matsina hoe atao hoe inshallah de za tsy hanao inshallah a satria za tsy mino any alahy de aveo zareo gaga hoe fa nga ianao tsy pino de pino aho a de manino ianao izy tsy mino any alahy ka tsy mitovy any alahy atsika ny anarany alahako a Jesosy ka raha tianao hiteny hoe au nom de Dieu de le Dieu teneniko io a tsy le alahy le ao an-tsainao a fa Jesosy ka raha tsy mampanina anao zay a de afaka saiko miteny koa ianao rehefa mihevona hoe tahiny Jesosy de anao zavatra tsotrotro zay zao de efa afantaran'ny olona anahako hoe tsy mila miteny koa hoe za kristianina ohatr'izany fa zavatra tsotrotro zany de afantaran'le mpiara-miasa ny anahako hoe samy hafa ny filonay de nefa amin'izao fotoana zao fahitako anazy a be de be mihitsy ny kristianina tsy sa mijoro tsy sa tsony mba ohatrany hoe indrindra aty ivelany satria tsy haiko hoe inona ny antony fa lasa ohatrany hoe kristianina zareo a amin'ny andro alahady iny fotsiny le entrany samy kristianina iny zany fa raha ohatra hoe manatrika amina fotoana ao ampiasana zao ka misy zavatra tokony hoe hijoroana amin'ny maha-kristianina zao raha miteny any ampiasana resaka avortement de na misy olona 20 areo miaraka miteny hoe pro avortement de tsy mampanina mihitsy no miteny hoe za tsy pro avortement sa manana fomba fijerina misy mpiara-miasa aminay kosa nefa kristianina de izy koa mitovy fijery aminahy fa satria za ozy tsy sa hiteny an'izany eo masondreo ny olona satria considéren'ireo olo reo hoe ohatran'izao ako tsy problème amiko mihitsy zay considéren'ireo olo reo anahy sy ny étiquette apetrak'ireo olo reo anahy tsy problème ako fa au moins fantatry zareo reo point de vue ako de zay ny important amiko ohatra hoe misy blague ao ampiasana na amin'ny mpiara-mianatra na amin'ny namana any hoe misy blague momba ny Jesosy de tsy mime mihitsy na tonga de miala ohatra tamin'nisy fotoana zao tany nakany amin'ny sud de misy tena le jeune be reny daholo namana de raiky de eo za ohatrany hoe fanao blague tapitapiko hoe de tsy haiko mahatonga de za lasa mivadika blague resaka Jesosy de tonga de fantatry le olona anankiray hoe aza miteny an'izany fa tsy tiany Vanessa satria fantatry le olona hoe za rehefa misy zavatra ohatr'izany de tsy mampime anahy mihitsy de miala de fantatry le olona le izy de ohatrany hoe zay votany tiako tenina misy fotoana amin'izao fotoana zao kristianina tsy mahasamy joro mihitsy fa
amiko tsy misy position neutre tsy misy zany fa nefa ny be deaibe am'izao a mijanona amin'ny position neutre io ohatra anankiray fotsiny zao nitranga zao le zavatra ny Jeux olympiques io tsy nisy zay rehetrarehetra ny eno a ny interprétation ny présentateur a alohan'ny idiran'le razoky mangamanga mibridana iny a de niteny mihitsy izy hoe scène réinventée zao rehefa tediavinareo io replay io a de tsy hitatsony de ny excuse ny zareo hoe mando droit d'auteur numérique hono zareo a mila droit d'auteur numérique hono de tsy zay mahatonga le izy tsy ao fa tsy hoe nasorona le izy fa tsy ao le izy satria efa miezaka amin'ny rattrapezany zareo zao hoe tsy zao iny fa zao tsy zao iny fa zao de nefany a ninona zavatra ampiasainy zareo anazy eo a de na le hoe tableau an'ny festin de dieu de inspiré tamin'ny scène ny Léonard de Vinci inspiré nahita ny ty mihitsy koa tao am'le page ny ndasy tadaviko le izy tao amin'ny page le musée en Dijon amban'le sary am'le festin de dieu tadaviko le satria hitako tamin'ny efa tamin'ny lahady ngamby izay zany hoe ny excuse ny zareo zany hoe tsy scène iny fa Dionysos hoe mythe grec soatran'izany zany hono iny fa nefany mazava ho azy mbola tsy nanomboka ny hoe nietsika daholo ny firena rehetrarehetra le actrice le teo ampovoan'le DJ iny ny tao amin'ny Instagramany de efa niteny izy hoe izy le Olympique Jesus satria ohatra misy hoe Olympique Games zao de izy nataony hoe Barbara Bush Olympique Jesus le tsy latsy vavy tsy latabatra tsy seza tsy vorona iny le nanao défilé ipisy de ny confirme mihitsy hoe na scène iny i Damien Gabriac izy zay raha tsy diso co-auteur ny Jeux olympiques de rehefa ny interviewé tao amin'ny France Inter izy hoe le tableau ny epelen'le raha matoa mihitsy izy hoe le tableau scène CENE tsy nanda izy fa rehefa hitany zareo am'izay zany hoe nanomboka nietsika sy ny korotana sy hoe banitany amin'ny firenena betsaka le izy nanomboka mijoro misy ny pétition soatran'izany zay vao tapitapy koa de mahita mamorona hoe tableau an'izao io fa tsy anina kanefa tsy mitombona le excuse satria na le tableau le hoe festin de dieu teneny zareo de efa parodiany le scène Léonard de Vinci fa rehefa hitanareo rehefa mandefa message izy de misy ny message dit de misy ny message non dit misy ny natao message subliminal rehefa mianatra eschatologie nareo de miresaka momba an'izay hoe fiavian'ny tompo zay sy ny zavatra rehetrarehetra mitranga alohan'izay fotoan'izay zay zavatra rehetrarehetra ny tany saina hoe hitranga alohan'izay fotoan'izay tsy ho hitatsika hoe ho tenenina mihitsy hoe iny zany fa mipotra vany le antikrista eo am'le anina de mipotra izy de to de fantatra hoe io fa mila mahay mamaky an'le message subliminal any zavatra rehetrarehetra zay mitranga zavatra rehetra zay mitranga hitanareo eo de misy message ao ambadika an'io rehefa niteny Macron hoe la bête de l'événement est là de raha nianatra ho an'ny olona sasany de hoe mitonga le bête d'événement message subliminal le izy zany hoe ho an'ny apahan'olona zay mety hoe mandala eschatologie mahafantatra ny tia niteneny zany phrase zany rehefa miteny zareo hoe vous n'avez rien vu mety hoe olona sasany zao ohatra le toy le olympique zany zay zavatra mbola tsy hitatsika zay fa ny olona sasany rehefa ohatra ka hoe nianatra momba ny eschatologie de mahafantatra am'ireny ohatrany hoe amin'ny publicité amin'ny film amin'ny hira amin'ny zavatra kely ohatran'izany satria teneniko nareo hoe tsy tonga ho ala izy de mipotra vany hoe ode za tompoka le antikrista za le hipetraka eo am'le tempoly fa zavatra mandeha tsikelikely le izy de rehefa nandefa zany ny rehefa lasa nivadika korotana satria be deaibe zao ny firenena ny bani an'iny scène iny be deaibe no association sy organisation manao pétition momba an'iny scène iny de tiany jerenareo tsara anisany misy antony matoa Vatican tsy mireagir tsy voatery tenanareo an'le antony fa zay manatsofina
Ok izy iaino. Misy antony matoa fa diako tsy mireagir. Misy antony matoa ny prêtre no mody manao communiqué. Fa vadiko ao tsy mbola narenesana feo. Mety hiteny izy ao arinao fa zao izy zao tsy mbola miteny aloha satria mbola tsy arenesana feo izy zao. Rehefa miteny zareo hoe tsy scène ny zavatra iny fa festin de Dieu. De ny zavatra tiany tenenao ambadika an'izy zany de hoe tsy grave kokoa le izy. Nefa le tableau an Léonard de Vinci mihitsy nefa grave hatramin'ny voalohany satria rehefa mandinika an'iny tableau iny nareo eo akaikin'i Jesosy eo amin'ny ankavanany normalement tokony misy an'i Jean eo ankavanany. Kanefa vehivavy le eo ankavanany. Zany hoe efa hatramin'ny voalohany mihitsy no blasphème le tableau scène ny Léonard de Vinci. Ho antsika rehetrarehetra mahafantatra fa ny fanasan'ny tompo de mpianatra Jesosy ny teo. Tsy nisy an'i Marie Magdala, tsy nisy vehivavy fa mpianatra ny tompo nandray fanasana farany teo amin'ny fanasan'ny tompo. Nefa le tableau en scène ny Léonard de Vinci de nisy vehivavy. Zany hoe efa nanomboka tany le izy. De avy eo tao aoriana be de be no manao parodie an'iny tableau iny. Fa tellement ny kristianina be loatra le zavatra blasphème isan'andro ka raha isaky ny misy tableau mivoaka ve de miteny hoe ana de misy tableau mivoaka ve de miteny ndray ohatra satria efa mahazatra le izy. Ohatra hoe tsy mahataitra tsony fa de efa hoe indray fa ataony zany hono ny tableau nataony Simpson ndray zany le tableau nataony Nintendo ndray zany le tableau le tableau efa blasphème tany amin'ny fetombony. De io le festin de Dieu le tableau efa blasphème no ampiana Dionysos de manovanova zavatra be de be eo. De ohatry hoe miravana le izy. Rehefa miresaka aminareo hoe ina natao hoe fenêtre d'Overton ho anareo zay mahafantatra le izy de mahafantatra ny tiako atongavana ao anatin'le izy. Fa rasorasoko anareo le aloha avadiko ny écran satria efa hitako le izy. Tiany soratra ambany le tableau festin de Dieu. Eto ambany eto ny souligneko. En Hollande, dans le contexte de la réforme protestante, les commandes de peinture religieuse se font rares. L'artiste trouve un stratagème. L'artiste Santi Bildretti. Il représente sous le couvert de cet épisode mythologique la dernière scène. Apollon, auréole, rappelle le Christ entouré de ses apôtres. Tamble itatsika tamble ouverture à Jeux Olympiques iny le vehivavy parapluche nataony Apollon io de na misy an'le auréole. Vulcain avec Somae occupe la place habituelle de Jean, Mars cuirassé et casqué Jules. Donc tiako tenena de zao tsy manova inona ny filazana zareo an'le izy hoe tsy scène iny fa festin de Dieu satria ny festin de Dieu mihitsy nefa tableau en scène no ny réinterprétena sy nanaovana parodie. Kana ohatrany hoe miteny zany zareo hoe tsy de grave ihany ka le izy satria tsy tena tonga de le scène le izy fa tableau hafa ny interprétena. Le izy ve événement sportif de fa ohatrany hoe fotoana tokony anakambanana ny olona rehetrarehetra de fa maninona tsy maintsy nasiana an'izay zavatra zay. Le izy hitanareo tsy maintsy mitady fomby satria tsy maintsy mitady fomby izy anafenana an'le tena message. Ohatra zao misy an'le trouble iny. Le trouble le mifanoroka iny de ny ampiasainy zareo an'iny hoe littérature française hoe triangle amoureux iny. De iny ny ampiasainy fa misy message tiany avohitra am'le izy. E imaginenareo hoe marina hoe littérature française misy an'izay histoire na triangle amoureux misy ohatr'izay. Fa imagineo hoe ankizy kely 5 ans ve de mila mahafantatra an'izany any amin'ny CP hoe misy ny atao hoe triangle amoureux. Satria ny ao anatin'ny public Jeux Olympiques de tout public. Zany hoe misy zazakely eo ihany, misy zazakely hatramin'ny olon-dehibe. De hoe imagineo zany hoe andao ary fa ho présententsika littérature française mety hoe nisy fomba hafa mety nijanona teo amin'le anankitelo miazakazaka iny na tsy ohatr'izany de ny olon-dehibe no mahafantatra an'le izy hoe io le triangle amoureux le littérature française. Fa tsy maintsy atao hita mihitsy zany izy de zay tiako tenenanareo hoe rehefa mijery an'ireny nareo tsy maintsy manana valiny izy. Ohatra zao hoe misy an'le Vaudor io zao de fa manana izy hoe inona ny tiany avohitra amin'iny fa le message non dit no mila fantarina hoe inona.
tsy maninona raha lazain'ny olona hoe complotiste tsy olana zany fa miaraka ho tsarain'ny tantara etsika any amin'ny farany fa tiako tenana fotsiny hoe amin'ny maha-kristianina antsika dia misy fotoantsika mila mijoro fa alohan'ny hijoroana aloha dia mila mianatra manohy fahalalana satria tsy afaka hijorojoro fotsiny amin'izao hoy izy ny baiboly hoe amidio ny fanananareo hanovozana fahalalana mila mianatra mianara eskatolojia manaova apolojia mianara baiboly ny zavatra nahafinaritra tamin'ny ouverture aux Jeux olympiques iny dia be dia be ny kristianina tena hoe variana ara-panahy ohatra anazy zany teneniko anareo zany hoe tsy haiko mezaka mitady zao hoe inona ny élément déclencheur na tonga na voatriny hoe variana ara-panahy satria efa bolana tena hoe makany am-piangonana fa tena maina tena hoe tsisy ninona tsony fa ohatrany hoe habitude fotsiny makany am-piangonana dia be dia be ny tao anatin'ireny noho ny fo be dia be ny kristianina tao anatin'ireny fotoan'ireny noho ny fo za anisany tonga saina be hoe tsy manana fotoana hanaovana fahamainana ara-panahy intsony sady mamaky commentaire kely raha Zafimbelo Alain resaka momba ny zavatra nitranga tamin'ny ouverture ny JO io ho an'izay tsy mahay nisy blasphème manambany fivavahana tamin'iny mahay be fa nisy tsy mahay be fa mizara ho anareo fotsiny resaka satria tamin'ny sabotsy le izy fa lahady sy latsinainy tsy en forme mihitsiny dia ny tiako tena fehezako anareo izy amin'ny rehefa misy zavatra événement ohatran'ireny dia misy message be dia be ampitaina amin'ireny rehefa natsikaritrareo dia nisy tao Israël dia nisy tao Palestine mbola tsy neta rehetrarehetra no mireconnaître anazy fa misy antony matoa Israël sy Palestine invité amin'io événement io misy antony matoa satria iny texte an'io Jeux olympiques io koa tsy hoe niforonina hoe par inspiration Jamel Debbouze dia nahita ny Zinedine dia niantso hoe Jésus tsy hoe par inspiration hoe teo izy dia namorona fa efa étudier texte par texte io zay zavatra rehetra miseho amin'io efa ho efa taona angamba ny étudiavana an'io zay zavatra rehetra miseho tamin'io dia efa ny étudiena daholo hoe ohatra ny ahoana ny fomba ampitana an'ity mba tsy tonga dia hoe achoquer olona dia misy antony fa anjarantsika kristiana araka ny teneniko teo hoe no mijery ho anareo miteny hoe nareo ny teo any an-dafy anyko zay sao dia mihevitra nareo hoe ho afabela amin'io nareo mbola ry Nalia Abdallah manomboka any aminareo mbola ry Zatialo no manomboka any aminareo tany amin'ny 1990 tany hoe nisy gasy nehitrehitra hoe izy azany Nalia Abdallah sy Zatia zany any amin'ny fotoana ho avy any fa tsy maintsy tonga any le izy aty fotsiny no manomboka anazy fa tsy maintsy ho tonga any amin'izay zavatra tsy maintsy ho tonga any